Taranja kickboxing ndray no manaraka ny extreme combat zay anisan'ny nalaza tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanantanjahantena Mahamasina omaly fandresena efatra no azon'ny malagasy raha niona tamin'ny zareo réunionnais nandritra ity fananana ity zay ny club ny Lion Force mo no tompomarika tamin'ny fikarakarana. Fandresena efatra tamin'ny katrokady efatra no azon'ny malagasy nanoloana ny la réunion tamin'ny andiany faharoa amin'ilay hetsika taranja kickboxing nikarakarain'ny club Lion Force nampitondraina ny anarana extreme combat. Anomboka izany teo amin'ny sokajy vehivavy nandreseny Anita anisan'ilay réunionnaise Nasibou teo amin'ny low kick latsaky ny 2 kilao. Anarak'izay dia Kaoano Dilan teo amin'ny fidirana voalohany Damien Van la Réunion teo amin'ny Kaoana sokajy latsaky ny 13 kilao. Le coin rouge, Izany ihany koa teo amin'ny Kaoana ihany fa ny sokajy latsaky ny 4 kilao dia resony mena volo anisa Ishana. Après ce combat, vainqueur à la majorité des juges, le coin bleu. Ary farany dia Kaoan'ny Fazarali na i Bad Boy avy eto Madagasikara teo amin'ny fidirana faharoa ilay kalaza réunionnais Emmanuel Perrault. Du coin bleu au deuxième round, Fazarali de Madagascar. Ankoatr'ireo katrikady iraisam-pirenena efatra ireo dia anisany koa ny fifandonana valo noentina nitsapana ireo mpikatroka kickboxing ao amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Toy izao ny vokatra tamin'izany. Latsaky ny 17 kilao vehivavy, Natasha avy ao amin'ny 3FP nandresan'ny Hetsilave avy ao amin'ny AFKM. Latsaky ny 12 kilao vehivavy ihany, Isandra nandresan'ny Elsou. Latsaky ny 17 kilao sokajy lehilahy, Diko nampondrika ny Zouzou. Latsaky ny 17 kilao, Jean-Claude Mandavo Anjaka. Latsaky ny 17 kilao, isambatra ity hitantsika amin'ny sary ity nandresan'ny isan'ny lavakely tao rin'ny disqualification noho ny fandikana lalao nataon'ity farany. Latsaky ny 10 kilao, Johnny izay kapiten'ny ekipam-pirenena malagasy taranja kickboxing nandavan'ny Joël. Anisan'ny ady nampitaitaina ary ny ady hatramin'ny farany ihany koa ny adiny Rasta izay nandresan'ny tovinay teo amin'ny latsaky ny 17 kilao ary farany teo amin'ny sokajy latsaky ny 17 kilao an'ity ilay ekipity ihany dia Ilava Mikael tanora vao misandratra vao amin'ny Sisk nandavany Anigael tamin'ny fanipazana servieta.